faly miarabantsika rehetra mijery ny televiziona sy mpanaraka ihany koa ny onjabeo amin'izao fotoana izao fandarana manokana herantsika eto amin'ity fotoana ity ary namako militra ny fandara eto moa zany lova miavy amin'ny viva sy ny tenako François avy amin'ny televiziona malagasy ana mba iny zay eto amin'ity fandarana ity amin'izay harantsika amin'izao fotoana izao mirabanao lova. Fa miarabantsika rehetra izy manaraka itsy fandarana ety androany ary miaraba ny Jean-Jacques François ihany koa manambahiny tokoa tsika dia i monsieur Gérard Andriamanoisoa mpanolotsana manokana ny filoham-pirenena fampivoarana ny tanan-dehibe sy ny fotodrafitrasa lehibe ary eo ihany koa ny ben'ny tanàna Tomasina Andriamatoa nantenan'ny Rakotonirina fary miaraba nareo roalahy. Miaraba ny mpanao gazety ny TVM sy ny Viva, miaraba ny vahoaka ny Tomasina Ray Manontolo, miaraba koa ny Andriamatoa ben'ny tanàna eto akaiky eto satria tafatafa nalasanareo vahoaka ny Tomasina iresaka aminareo ka dia ampifaliana no iarabana antsika rehetra. Miaraba ny vahoaka ny Tomasina rehetra, miaraba ny vahoaka malagasy, miaraba nareo mpiasan'ny radio sy televizion zay manatrika eto ary miaraba indrindrandrindra ny Andriamatoa mpanolotsaina manokana ny filoham-pirenena. Miaraba ihany koa an'ireo miatrika izay fanadihadiana manokana zay fandarana zay ato anatin'ity efitrano ity. Ny fandarantsika anio dia zaraintsika mazava tsara makasika ny fotodrafitrasa ny filoham-pirenena izay ho tanterahana eto Toamasina. Maromaro ireo fotodrafitrasa ireo araka ny velorano fanaovany tamin'ny vahoaka ny malagasy teto Toamasina ho izy fotodrafitrasa goavana ampandrosoana ny Toamasina ho tanterahana eto. Inona avy moa tompoko ireo tetikasa ireo tetikasa filoham-pirenena ho tanterahana eto Toamasina ireo tompoko. Asa izy amin'ireo lahy ngamba ny tetikasa filoham-pirenena no resahako aloha le efa mandeha sy ny mety mbola ho tanterahana fa eo ny ben'ny tanànany Toamasina afaka akaikaiky kokoa anazava amintsika hoe inona daholo ny zavatra ho tanterahana eto Toamasina. Ny antony tafatafa ohatry zao ahafahanay koa mizara fomba fijery nikasika ny fampandrosoana ny tanàna satria zay moa no andraikitra zay anampiana ny filoham-pirenena. Tetikasa ngezabe no tanterahana eto Toamasina inareo eo ny fanohizana ny fanotarana ny seranatsambo ny Toamasina. Aveloko indrindra tetikasa lavabe izy io hiditra amin'ny dingana faharoa ny tetikasa amin'izao fotoana izao dia mifandray amin'izay fanotarana ny seranatsambo zany le tetikasa ngezabe fanavaozana ny moron-dranomasina Toamasina atsotsika hoe Miami mba hanana endrika moderna sahaza any Toamasina ary hitondra ny fampivoarana ny tanàna Toamasina. Mifanaraka amin'izay koa lay famerenana indray araka ny vinan'ny filoham-pirenena ny boulevard Ratsimilao mba hanafaingana ny fifandraisana avy eny amin'ny aéroport makany amin'ny sisin-dranomasina miditra atao Miami ary makany amin'ny port. Zay rava hitanareo tamin'ny cyclone taloha fanambona apetraka amin'ny filoham-pirenena hoe tsy maintsy ho averintsika izy amin'izao fotoana izao hitanareo efa vita ny miaraka amin'ny ministera ny travaux publics sy ny fanajariana ny tany nay plateforme eo ambany efa hanomboka koa lay tapany avy eo amin'ny hôpital be manenjika makary amin'ny lycée Rabe Mananjara zay fiaraha-miasantsika amin'ny projet gestion intégrée ny zone côtière zany anaovana an'ilay arrosement fiarovana an'ilay fotodrafitrasa aloha fametrahana vato rehefa avy eo tsika manohy ny fanamboarana ny lalana reo zany efa andalam-panamboarana. Tetikasa hafa toy ny efa nalazain'ny filoham-pirenena taty dia misy lay autoroute zay tokony ampitohy any seranatsambo-ny Toamasina vaovao satria ao anatin'le fanavaozana sy fanotarana ngezabe amin'ilay faritra zay amokarana ny resaka industrie manodidina any Ambatovi ary indrindra mitohy makao amin'ny route nationale 2 avy any Antananarivo. Io zany le hoe voie rapide resantsika zay hiditra eto Tamatave. Zava-dehibe ny vandalovan'ny solotena avy any filoham-pirenena eto satria ahafahantsika mba manazava amin'ny vahoaka ireo tetikasa zay mandeha eto an-tampon-tanàna ny Tamatave. Tamatave kosa aloha dia maro ireo tetikasa zay efa lazain'ny mpanolotsaina teo misy ihany koa ny tetikasa zay andeha atsoatsy raha tsy laza fa tsy zay nandalo délibération voaingana teo aminay teo zao ohatra ny fanomezana terrain toerana ahafahan'ny polisy pirenena manao ny birao eto eo amin'ny lycée technique zao dia efa andeha zay projet ngezabe zay dia ny fonction publique ihany koa dia
anao trano vaovao koa zareo eto zany mazava ho azy tetikasa mpanjakana tetikasa ny filoham-pirenena daholo zany rehetrarehetra zany ny ranatsapitsika tao anatin'ny heritaona eo zay ngamba no nitantanako ny commune maro ireo fangatahana lalana namboarina teto tapin-tanàna zay sorako ny filoham-pirenena moa zany sy ny gouvernementa fa dia tsika rehetra ngamba mahatsapa fa ireo boulevard rehetra zay azo lazaina hoe nampitaraina atsika teto dia azo lazaina vita daholy amin'izao fotoana zao dia eno ary tsapa ny fimonomonina ny olona amin'ny lalana boulevard Ralaimongo manomboka eo amin'ny Jovena Mbalamanasa ka hatrany amin'ny Saint Pauline ary fampiresahana eto moa zany amin'ny conseil spécial fa tsy ho ela dia anomboka zany lalana zany ny tiako lazaina dia zao tena miaino atsika ny fitondram-panjakana misy ihany koa ireo satria nolazaina teo ny projet ngezabe zany zay extension ny port dia isika atao anatin'ny tapin-tanàna sy ny fitondram-panjakana dia miezaka mihitsy mba tsy hisy ny déséquilibre so hoe moderna ny port dia ny tapin-tanàna ratsy lalana na feno fako fa kosa eo anatreny zany zao dia misy zao ny fond de développement local ny FDL dia nisy famatsim-bola ny FDL zay jerena reo vehivavy manano tena zay miasa amin'ny alalan'ny fanasana lamba misy bassin maromaro zao eto atao zay mba hitsinjovana zany lay après nireny covid reny zany dia ahoana mba hisin'ny hoe iverenany tanjaka raha toekareny ny tamatavy betsaka ho iaho ny zavatra atao eto ary anisan'ny zavatra goavana be zay andrandraina ary tena mbola angatana filoham-pirenena moa dia ny favitany lay gymnase manara-penitra eto dia mitondra ny fomba fijeriko io gymnase manara-penitra io dia hitondra fanampiana ho an'ny tanoratsika satria tsika nafantatra nahita fa raha resaka volley ohatra dia matanjaka tamatavy basket tsika no champion de mada mivelatra zany reo taranjareo dia rehefa tonga moa ny fotoana lasady hevitra hoe ovana gymnase lay stady dia nandeha teny fa ny fomba fijeriko dia tsotra hoe aleo jerena no avin'ireo tanora reo zany ny tsika fa manana terrain de foot stadium ny ministry ny fanatanjahantena nandalo teto dia ndresana hoe anisan'ny olana mahatonga resabe andriamato ministra mba ampitao filoham-pirenena hoe tsy ampy ny terrain de foot raha toka avadika gymnase lay stadium dia voavany olana satria nikeny filoham-pirenena sy ministry ny fanatanjahantena fa hoe ahazo terrain roa isika dia ny lycée technique ny lycée technique azadino fa any commune ny terrain io dia io zany ho amboarina terrain azo anaovana foty ho isy piste azo ny mpianatra rehetrarehetra anaovana fanatanjahantena manampy an'izany ny CRJS ihany koa dikan'izay zany dia hoe raha ny fotony resahana dia manana stadium tsika ahafahantsika mandray match international na le match national ngezabe ireny fa eo ihany koa ny fanamboarana CRJS sy ny lycée technique ka eo zany dia manentana tsika rehetrarehetra aoka tsika hijery zavatra lavitra kokoa zany ao anatin'ny faneho-kevitra jereo reo tanoratsika reo fa nanatrika ny matitra ny vehivavy tao amin'ny askuta koa dia nampalahelo moa fa resy hita mihitsy zany fa eo anatreny reny fotodrafitrasa tsara be zay tao amin'ny palais de sport reny dia hitanao mihitsy hoe tsy ampy lay tsy ampy expérience zany miatrika terrain ngezabe dia eo ny tena mitsiriritra ihany nefa lasa mitsiriritra nefa fa matsim-bola efa ao dia anisan'ny zavatra tiako tsipihana zany iny ary dia miady mafy ny tenako amin'izao fotoana zao fanampy ny resantsika teo amin'ilay tetikasa ny filoham-pirenena ny fanaovana n'ilay gymnase lehibe zay amendrika ny Tomasina amin'ny sy toerana sahazaza ary ny resantsika hoe izy koa karazana marché artisanal manodidina n'ilay gymnase ary manaraka an'izany eo amin'ny lafin'ny trano fonenana iarahana amin'ilay vice ministère mikasika ny nouvelle ville sy ny toeram-ponenana dia efa manana ny anjarany koa ny tanànany Tamatavy efa fantatra ny toerana anaovana an'izany efa hiainga tsy ho ela ny fanaterana zany tetikasa zany ho anomezana trano fonenana sahaza ny mponiny Tomasina. Fantatsika zany fa i Tomasina dia anisan'ireo faritra izay sitraka ny tetikasa izay nampanantenan'ny filoha manoloana izany ary inona no mahasamihafa ny Tomasina misy sy tsy misy ireo foto-drafitrasa ireo?
resaka amin'ny fomba fijerina hoe expert amin'ny resaka développement urbain nitondrako azy hitantsika hoe Tomasina tsisy fotodrafitrasa dia hitantsika amin'ny endriky ny plage amin'izao fotoana izao hoe varotra madinika bara-majinijinika ireo zany a no toerana misy an'ilay endriky ny sisin-dranomasina raha ohatra ka tsisy fotodrafitrasa mifandraika amin'ny fantaranam-poro. Tomasina misy fotodrafitrasa dia midika fandrosoana. Zay no amezana azy. Manazava kely ao anatin'izay hoe ny olonan'ny tanànan'ny Tomasina dia tanàna faharoa eto Madagasikara amin'ny isamponina no jerevana. Ao anatin'ny 10 taona ianareo a ka hatramin'ny 5 taona dia tafiditra no ataonay eto ny ville métropole. Ohatra n'Antananarivo zany hoe mihoatra ny ray tapitrisa ny isamponina tanàna Tomasina renivohitra sy ireo commune manodidina azy. Mitondra an'ilay hoe agglomération ny Tomasina Grand Toamasina indray zany resantsika amin'izay ohatran'ilay hoe Grand Antananarivo. Ny zavatra lehibe ao anatin'izay a ny tena olana sedraina rehefa be loatra ny mponina tanan-dehibe nefa tsy nisy fanomanana mialoha dia ilay tsy fisinasa ho an'ny tanora zavatra lehibe zay. Ka ny fahafahan'ny tanànan'ny Tomasina mamorona asa dia miainga ny fametrahana n'ireo ivim-pampandrosoana maro ireo. Miresaka an'izany hoe azo hoanina aveo izy nareo miami dia resahana tsara zay amin'ilay olona manontany dia tracteur moa resantsika amin'izay fotoan'izay hoe inona moa ilay miami resantsika teo. Raisy ohatra hoe rehefa manorona n'ireo fotodrafitrasa zao tsika miami Olivaratsimolao, Gymnase, fandraika reo sy ny port zay tariny dia eo an-dalam-panorenana an'izany fotodrafitrasa zany dia efa mitondra asa maro be. Farafahakeliny raha tambatra ireo tetikasa ireo a any amin'ny totsika hoe Anarivo mahery ny mpiasa miasa mivantana amin'izany. Ireo olona ireo dia manana vady aman-janaka rahantsika hoe 5 isa-tokantrano fa misy olona 5,000 sahady zay miasa mivantana. Ireo olona ireo dia mividy zavatra amin'ny fiainana andavanandro na sakafo efa mamelona ny tanànan'ny Tomasina zay. Fa lay miami resantsika rehefa avy eo raisy fotsiny hoe ireo mpivarotra araiky amin'ny 20 sy 300 efa voasoratra anaran'ireo sy ireo izay ho avy anampy azy. Farafahakeliny ireo mampiasa olona roa dia 10 sahady zany zay asa zay. Raha 5 isa-tokantrano ny olona efa 5,000 sahady zay. Ny akora ampiasain'ireo olona ireo raha varotra no ampiasainy a mamelona tatsaha be dehibe Tomasina zay. Fa rehefa avy eo lay fitaran'ilay miami amin'ny devant na manoloana ny boulevard Tsimilao rehetrarehetra mitondra fivoarana ao amin'ny rafim-piariana eto Toamasina zavatra zay. Zay le resantsika hoe rehefa tonga ny mpivahiny mpizahatany amanjatony a dia mila sakafo izy a, mila restaurant izy a, mila hôtel izy a. Rehefa tonga ny mpizahatany sy ny mpanao vakansy zay tiatsika hosintomina eto Tamatavy amerina ny laza ny Tomasina atsika miami indray moa ny anaran'ny Tomasina amin'izao toy ny taloha. Eritrereto fa ny vola miodina amin'ny vakansy heritaona ho an'ny tanànan'ny Mahazenga fotsiny a raha atao kajikajy a dia manodidina any amin'ny totsika mihoatra ny 2 miliara ariary. Ny vola hoentin'izany raha mamerina laza ny Tomasina tsika ka ahafahana misintona vakansier fotsiny resantsika sy mpitsidika ny mpampiasa vola ho amin'ny port vaovao a ny mpizahatany avy any ivelany a izany rehetra izany dia mitondra famoronana asa ho an'ny Tomasina noho ny fisin'ilay fotodrafitrasa moderna. Le olona mitsidika mila hôtely mitombo ny hôtely, mila sakafo mitombo mivarotra, mila akanjo izy a mandeny any an-tsena, mila miserasera izy na mila solika izy a mihodina lay toe-karena ifotony. Mampahay toe-karena zany dia mahafantatra an'izay hoe ny fisinna ivim-pampandrosoana ohatran'ireny no manosika ny toe-karena ifotony. Fa mba eritrereto fotsiny ty hypothèse anankiray ity hoe iditsika ny poro mihity koa Ambatovy dia tsy misy ny miami ireny dia inona no azo ny tanànan'ny Tomasina amin'ny lafiny toe-karena sy desa sosialy. Zay zavatra lehibe ao anatin'ireny hoe ny azadino ange ho an'ny miresaka ihany misy député amin'izao fotoan'izao sady fa maire ny Tomasina azadino nankalaza be tamin'izany fotoan'izany na maire hoe
tafiditra ao anatin'ny ville portera ny tanàna ny Tamatavy. Ny filazana an'izany ange tsy hoe tarina hoe misy port hoe te fa mitaky fanovana endrika ny tanàna manontolo mba hifanaraka amin'ny asa mahaporo azy zay misy fizahatany eo fanovana endrika tanteraka ny Toamasina. Zay zany a ny fototra lehibe ary fanambina ataon'ny filoham-pirenena hoe mba ho ataoko toy ny Miami ilay morondramasin'ny Toamasina fanomezan-danja sy hasina ho an'ny tanànan'ny Toamasina. Zay azadino fa mifamatitra reo fototra afitrasa reo, ilay gymnase, la Miami, boulevard Atsimilao, le autoroute voarapita resantsika amin'ny RN2, ny fametrahana ny zone industrial lehibe manodidina n'Ambatovy sy Tsarakofafa, ny fampifandraisana mivantana n'le autoroute avy any Antananarivo miditra eto Toamasina, ny fantarana ny morondramasina tapany avaratra hatrany amin'ny aéroport ho lasa toeram-pizahatany. Izany rehetra izany mametraka ilay endrika vaovao Toamasina ny Toamasina. Aiza marina moa le Miami, aiza le boulevard Atsimilao satria tamin'ny fito ambin'ny folo novambra ny Rimatofiloha tonga teto nanomboka ny tetikasa. Dia tsika zany zao aty amin'ny volana marsa misy antsika amin'izao fotoana izao manao ahoana ny zava-misy eny an-toerana amin'izao fotoana izao. Miainga hatreo amin'ny clip nautique tsika mifarana hatreo amin'ilay pont mankany amin'ny hôpitaly be, iny leo niraisitsika hoe tetikasa Miami. Zany iny moron-dranomasina iny avaositsika. Dia mitohy kosa nefa iny amin'ny lafin'ny fivezivezena dia ny fanaovana famerenana ny boulevard Atsimilao zay potika manomboka hatreo eo amin'ny camp resantsika angamba alohan'ny hôpitaly be eo ny rava izy mitohy hatrary amin'ny fifandraisany amin'ilay tapany makany amin'ny ivelan'ny ranomasina makany amin'ny Jovena. Iny lay boulevard Atsimilao dia mifandray ireo satria lalana miditra ao Miami fa tonga amin'ny aéroport ianao na mpizahatany zany dia tsy maka tsony ty lalana makatia tanàna aty fa tonga dia manaraka ny sisin-dranomasina dia miditra sahady mampiasa n'ilay tetikasa Miami ao anatin'izay. Dia ny gymnase tetikasa miaraka ireo satria ny apahany entina misitona rehefa misy mampiasa gymnase tsika ohatra misy matso ny voan'ny Afrika ohatra amin'ny resaka basket resany matobe ny tanàna teo na Inde na volley na resaka lomano anatin'izay satria Tamatavy koa zany efa tokony miditra ao anatin'izay piscine olympique zay mbola tetikasa koa zany resantsika dia mifandray ary ny fisin'ilay mpivarotra artisanal manodidina ny gymnase koa dia mifandray mivantana Miami ary tsy mijanona eo le izy fa miteraka saintsy fanovana endrika ny fasady manoloana rehetra ny boulevard Atsimilao mba hifanaraka amin'ilay endrika vaovao ny Miami. Dia ireo rehetrarehetra reo zany azo raisitsika hoe zay le fivoarana hoentin'ilay Miami manoloana ny sisin-dranomasina. Efa eo am-panatanterana ny tsingana voalohany sika zao amin'ny fanatanterana ny tetikasa Miami araka ny voalaza moa dia 5 volana eo zany ny feptaona voalaza anatanterana ny tetikasa aiza ho aiza ny fanatanterana izany. Misy dingana roa no anaovantsika le Miami zaraintsika tapany avaratra sy tapany atsimo. Ny tapany avaratra dia manomboka hatreo amin'ny Neptune ny farana ary amin'ny pont. Io ilay nyresantsika zay natomboka ny filoham-pirenena farany teo hoe ho ajarintsika aloha satria malaladalaka koa le tapany avaratra mbola tsy dia misy mpivarotra moramora ny manainga azy. Manomboka tsika amin'izao fotoana izao 5 volana ny fametrahana n'ilay fototra afitrasa fanajariana aloha dia ny olana teo amin'ny orinasa mpanantanteraka azy no mahatonga ny fahatarana fa zao tsika zany efa mifampiresaka nanaramaso mino fa manomboka amin'ny herinandro ambony io dia hiazakazaka ny fanatanterahana azy. Rehefa vita ilay rarivato dia ametraka n'ilay rambletsika amin'ilay endriny. Ilay rarivato misy ipetrahana misy an'ilay 50 cm izy jiro kely rehefa any amin'ny farany any manodidina an'iny hanome endrika an'ilay Miami. Dia eo ambonin'ilay ramble miditra amin'ny tapany faharoa tsika tonga dia ho tohizana io efa mikarakara ny tolotrasa amin'izany zay izay isiny ireo manomboka hatrany avaratra resantsika hoe jardin des amoureux moa fitenitsika azy eo alohan'ny résidence isy an'ireny gymnastique en plein air resan'ny filoham-pirenena hoe ahafahan'ny tanoran'ny Toamasina na alina natoandro manao fanatanjahantena misina lalana fanamezakazaka ihany ao anatiny isina skatepark ny resantsika mbola misy kiosque koa an'le mpivarotra coco ary aloha zany amin'le tapany voalohany any avaratra dia voavita ilay fototra amin'izao fotoana izao dia anao ny eo amboniny tsika zany manohy
mandritra an'izay a dia tatoerana atsika ho arjariana amin'ny tapany atsimo. Ny tapany atsimo indray manomboka ny Neptune zay tonga hatrany amin'ny port dia zaraintsika roa indray iny. Ilay tany malalaka hitanareo alohan'ny Église Saint-Joseph, isy eo amin'ny 3 hectara eo izy io, ho anomboantsika an'ilay hoe beach games. Zany hoe akoatra ny fananan'ny Tomasina resahan'ny monsieur le maire teo amin'ny fotodrafitrasa ho an'ny foty a, efa misy koa le gymnase amin'le zavatra azo atao anaty trano na avy manorana ary ny andro dia mbola isy koa ilay fanao eny amin'ny torapasika, na rugby asety io, na foot asety io, na basket, na volley dia ho atao ao amin'le beach games. Toerana manokana ahafahan'ny tanora. Misy kiosque koa zay a ahafana miala etaeta sy ho an'ny mpivarotra ilaina ao amin'izay fotoana zay. Zay le dingana voalohany amin'ny tapany faharoany atsimo. Ny dingana manaraka dia zao hoe amboaritsika ny toerana amin-drano n'le mpivarotra aloha, dia rehefa vita ny tapany avaratra dia afindratsika any ny ampahan'le mpivarotra, dia manomboka ny tapany atsimotsika le kiosque zay eo alohan'ny Neptune zay ny eo angamba mety azaka mpivarotra hatrany amin'ny 700 aloha, dia rehefa vita ireny vao maminisaka an'le mpivarotsika hiditra ao anatin'ireny toerana ireny, atao tsikelikely le izy, dia mamarana ny amin'ny tapany atsimo zay ahitana an'ilay fanampin'ny filoham-pirenena hoe mba hanana an'izany piscine naturelle zany Tamatavy anaty ranomasina, izy toboggan ngeza be, ahitantsika an'izany toerana ahafahan'ny artiste rehetra rehefa manao fampisehoana, ahitantsika koa hoe rehefa misy fety Toamasina dia manatony eny daholo isitsika le zedo tsara tare, ahitana karazana fotodrafitrasa zay toy ny any velany hita ny ambonin'ny ranomasina mba hisintona ny mpizahatany sy mpitsidika. Ahitana koa azadiny le restaurant zay ahafahantsika mandray an'ireny mpizahatany tonga eto toerana ireny. Ireny zany no dingany miamia amin'izao fotoana izao a, ny tapany voalohany averiko ihany rehefa mandeha amin'izao fotoana izao dia hitohy amin'ny fanajariana eo ambonintsika. Sotranao Andriamatoa mpanolotsainao ny filohan'ny Repoblika, Andriamatoa ben'ny tanàna, voasaka teo resaka hoe mpivarotra coco sy ny zay mitady manao velotena amin'iny toera-morontsiraiky Tomasina iny amin'ny place zany. Manao ahoana fandrindranareo an'izay rehefa vita ny asa satria be dia be miolana mivarotra eny, misy ve recensement firmarina izy ireo dia manao ahoana famelana azy ao anatin'izay asan'izay? Mazava ho azy a fa efa miomana sady Tomasina amin'ny fandraisana an'io fotodrafitrasa lehibe izay miami io. Ny isan'ny zareo ireo dia amin'ny 321 io liste io fa ela no tato amin'ny commune. Misy mitombo kely ihany izy io satria nandalo ny Covid, nisy ny fahasahiranana nisy teo amintsika dia nisy fitombona kely, fa nazany naty zany aza nefa dia ireo 321 ireo tsy maintsy tafiditra ao anatiny io ao anatin'ilay aménagement vaovao zay miami resantsika azy io, dia efa mandeha ny dinika mazava ho azy miaraka amin'ny fitodrana foibe avy eo amin'ny fiadidinan'ny Repoblika, commune urbaine ary ireo mpivarotra ireo. Ary isy ihany koa zao ny fampiofanana zay iarana miasa moa amin'ny chambre de commerce ho an'ireo olombelona atsika ireo. Ny tiako lazaina zany dia zao ny projet miami dia akoatra ny fanatsarana tanàna dia fitsinjovana ihany koa ho an'ireo mpivarotra eny amoron-dranomasina sy tsika vahoaka ny Tamatavy. Zany hoe misy karazany formation omenany zareo ireo zany anatsarany kokoa ny fidiram-bolany. Mety misy aza ao mety hoe zatra nanao bara ohatra dia misy activité hafa azony atao ihany koa, fa ny fitondrana foibe zany dia eo akaikitsika mandrakariva ao anatrehany zay zavatra zay. Eto dia mitodika amintsika vahoaka ny Tamatavy zany, fa fotoana maromaro angamba zay na simba ny lalana teo tampitanàna ny Tamatavy, tsika miaiky an'izany fa tao anatin'ny fotoana foy a hitanareo angamba fa tsara ny lalana. Ny manao zavatra tsy mora, ary io za mamerina foana io tsisy miracle, tsy misy magie, fa mandeha tsikelikely io zavatra io. Ny lalana zany eto tampitanàna Tamatavy dia ho hitanareo io a manao ohatrany tamin'ny taondasa iny zao zahay ho avy ny amin'ity taona amin'ity 2021 ty ka mila faharetana ny zavatra rehetra, ary ny toe-tsaina indrindrandrindra mba mila vonona amin'izany fanovana ho tsaratsara kokoa fiainantsika amin'ny lafiny rehetra. Ny fitondram-panjakana efa tena miara-miasa tanteraka amin'ny commune urbaine Tomasina. Talohany raha ny tantara ny todianany nisy olana foana tao anatin'ny tany amin'ny fanjakana foibe sy taty amin'ny commune, dia lany andro miady teo foana zany dia tsisy fampandrosoana netana zay ny tonga an'ireny na ny fako tsy afaka na ny lalana simba. Ka amin'izao fotoana izao zany dia miteny hoe andao araroditsika. Vao herinandro angamba zay ny vita sonia ny fanomboan'ny fiara-miasa mahakasika an'ilay tetika asapazika raha na ministerin'ny tontolo iainana sy fanasoana lovain-javy any amin'ny commune urbaine Tomasina ihany koa isany mandray anjara na vita sonia tamin'izay zany nareo zany dia
oviana manomboka ny asa dia manao honany izay fanantrosany ny asa herinandro lasa zay tokoa no ny soniavina ny protection des zones côtières niaraka amin'ny pasika zany a dia iny eo amin'ny le boulevard Ratsimilao ihany eny izy io e dia ny tapany faharoa zany tapany voalohany tsinona ny ministère ny aménagement no tompon'ny famatsimbola iny efa manomboky ny asa iny dia tsy ho ela zany fa atao anatin'ny herinandro vitsivitsy a dia anomboky io asa io manomboka mipetraka zany ny fatokisan'ny olona ny commune urbaine Tamatavy profon'izany ny fahatongavan'olona avy any présidence miresaka midindinika amintsika hosoan'ny Tamatavy hosoan'ny Madagasikara tsika tsinona poumon ny Madagasikara Tamatavy dia zay zavatra zay zany a ny fahazahoanan'ireo fotodrafitrasareo dia anome rivotra le poumon-tsika ary tadidio fa rehefa tena ampy tsara ny rivotra anaty poumon a dia mahazo aina Madagasikara ray manontolo araka ny teneniko zany a fa manomboka mipetraka ihany koa ny fifampatokisana ho an'ireo le 3P miara-miasa amin'ireo privé reo zany a maromaro ny lalana zay hitatsika teto raha tsy laza teo amin'ny Galana ohatra zao nampiteny monana io akaiky ny raffinerie io fa dia namboariny Galana zany anisan'ny fanontaniana tsika petraka hoe fa maninona no teto Toamasina no nataony tetika asa tsara le fanontaniana moa miamira nataontsika tany Majunga nataontsika tany Fort Dauphin raha hitadidinareo tamin'ny propagande ny Riamato filoham-pirenena teo amin'ny Boro no nanambarany an'izay anatin'le izy satria averiko ndray mandeha hoe tanàna Toamasina no tanàn-dehibe faharoa amin'ny isam-ponina tanàna Toamasina koa no manana n'ilay avokafoko Madagasikara dia lay Poro manazava kely amin'ilay Poro aho anatin'izay hoe io Porony Toamasina io a dia tombontsoa lehibe ho an'ny tanànan'ny Toamasina zay mahatonga ny filoham-pirenena hoe tsy mety raha sady efa hitarina ny Poro tsara tareha na hoana raha amboaritsika le morona masina Tamatavy Majunga efa manana ny Boro misy an'le Somabitsy Tamatavy amba deuxième ville zay a dia mendrika an'izay Tamatavy inona zany mety hoe tombontsoa ateraka ny fametrahana ny Miami eto Toamasina Andriamatoa ben'ny tanàna raha vao mipetraka io Miami io a miteraka asa io miteraka endriky ny tanàna aloha voalohany indrindra ny tsara tsy adino dia ny tsika manana an'io ranomasina lehibe io zay tombontsoatsika dia nisy ny fanitarana sy ranantsambo zay ahafahantsika mampiditra sambo maromaro kokoa par rapport an'le taloha zany dia zay zavatra zay zany a mba hisiny ny équilibre eo amin'ny modernisation ny Poro sy ny vilany Tamatavy dia mikisaka tsikelikely aty zany izy dia mipetraka io Miami io dia mipetraka ilay gymnase dia vita le boulevard Ratsimilao dikan'izay zany a nareo natsika ny mijery mandehana amoron-dranomasina dia zany ny bara sachet io enatra n'izy io e fa zany hoe io moa ny zava-misy so ihany fa ny filoham-pirenena nitondra an'io tetika asa Miami mazava ho azy zany a fa anara-penitra ny fotodrafitrasa hisy eny tsy atahotra cyclone ntsony reo mpivarotra reo tsy tonga ohatra mpizahatany na ny avy eto an-toerana ny avy any ivelany a dia mba sakafo madio tsara no voakarakara ao anatin'ireo kiosque sy box zay varotanareo zany zay zavatra zay dia efa zava-dehibe tokoa ho antsika Tamatavy sy ho an'ny fizahantany zany ary ny fizahantany dia mampidi-bola be ho atsika tsika mahafantatra tsara fa ny paquebot ray miditra eto fotsiny a raha samy mandany vola 100 euro ohatra ny ao anatiny dia efa ataovy ny kadikady tsotsotra fa mampidi-bola be ho atsika eto Tamatavy zany ny fipetrahany io ihany koa zany dia mety hiteraka fisina banky vaovao na firoborobon'ny banky efa misy na ny zavatra secteur rehetrarehetra zany dia mazava ho azy a tena hipetra tokoa le hoe capital économique Tamatavy fa tsy entre guillemets tsony zany hoe capital économique fa tena ho capital économique tokoa Tamatavy zany a ary dia nofinofo koa moa le hoe mba ho lasa ville touristique itsika zao nahita nanamboarany filoham-pirenena stadium nisy fotoana ny nanala news eo ny commune urbaine sy ny mpitondra rehetra teto reo mpivarotra kakazo betsaka monomonina betsaka fanoherana fa zao iza ny sitraka rehefa tonga teto matsa amin'ny Barea isika rehetrarehetra hatramin'ny mpivarotra coco resaka Andriamatoa mpanolotsaina ny resaka stade municipal zay ho lasa gymnase masy couvert na complexe sportif zany
Resabe teto anivon'ny tanàna Tomasina satria tamin'ny voalohany rehefa nanao fifidianana ny mpanolontsaina dia tsy lany le izy de manahoana nefa ny tetikasa filoham-pirenena tsy mitondra fanampandrosoana ny Tomasina moa ve tsy mention anorenan'le stade le zavatra geza orina eto sa misy toeran-kafa sa tsy mention avanazy efa nambaran'ireo toben'ny tanàna teo fanamafisana ny ahy nisy safidy ny filoham-pirenena amin'le hoe otatsika miamia de avaositsika lay stade municipal eo aloha resana teo hoe tsy ampy raha le moron-dranomasina fa tokony misy foto-drafitrasa zay mifandraika amin'izay koa eto anoloana lay stade municipal efa navitan'ny stade ny barika dimitsika fa manara-penitra io efa ka mandray match international tsika ao anatin'io ny mety ho fahaverezana tenen'andriamatoben'ny tanàna teo moa efa amboarina ny amin'ny CRJS efa amboarina ny lycée technique stade roa vaovao any zany fa lay zany naty zany ara zay sehatra ny eritretin'ny olona hoe mety nahazatra azy tao raha resaka ataontsika hoe manao fotiny ianao isa-maraina manaraka ny sisin-dranomasina misy le boulevard tsy milao ianao zany afaka anao an'izay raha mbola nisy mpianatra afaka nanao fanajantena teo afaka make miami ianao amin'le bitsika misaresahana ane tsy misy favoazana ho an'ny Toamasina fa kosa lay tombontsoa lehibe hoentin'ilay gymnase zay akoatra amin'ny maha-gymnase azy zay hoe mandritry ny fotoana ny orana afaka miditra amin'ny lalao afaka mandray matsa fanalana resa-pirenena mbola eo koa lay tenentsika hoe ahafahana manajary an'ilay marché artisanal amin'ndrano reo olona amin'ny bazary be reo mivarotra manoloana amin'ny mpizahatany rehetrarehetra resantsika sy ny olona mpitsidika ny Toamasina tombontsoa lehibe zany ary za mino fa endry ny mpanolontsaina municipaly eto Toamasina amin'izany fampandrosoana zany andriamatoben'ny tanàna mitodika aminareo Toamasina mitodika amin'ny mpanolontsaina ka hanapaky nareo fa ilaina ny fantatanterahana zany ho an'ireo olona zay mieritreritra fa hoe tsy ilainy zany de tsy tian'ny Toamasina averik'ireo mandeha zay ohatran'le milaza hoe tsy ilaina miamia de olona tsy tianareo Toamasina zany satria milaza fa tsy mendrika aminareo fa mendrika ny Toamasina olona miteny an'izany de bara saseo izy monsieur le maire teo fa tsy mendrika fampandrosoana mila manana ampopo mivoaka ny Toamasina manoloana an'izany ary mino fa tsy isy ny sakana manatanterahana an'izany gymnase zany satria voavaly avokoa reo filana ary raha resaka politika no resahana teo hoe misy fandaminana angamba miresahana amin'izany hoe ny olona efa nitondra teto Toamasina mahatsapa hoe inona ny zavatra vita ka rehefa miazakazaka ny fampandrosoana amin'izao fotoana izao dia mety karazana hampopo ngamba amin'ny fiteniko an'izany fa matokony fa indreny ny mpanolontsaina ho anivon'ny commune amin'izany fa filoham-pirenena kosa rehefa niteny tsy maintsy ho tanterahana de ho tanterahantsika ary everiko ny mandeha fa ny fitaovana rehetra namboarana zany de efa vonona avokoa miandry an'izay fanapa-kevitra resantsika eo anivon'ny milafin'ny administratif resahana zany ivon'ny conseil dia manomboka ny tetikasa za zany eto dia mbola mamerina fisaorana filoham-pirenena io manko projet présidentiel filoham-pirenena nge afaka tonga de hoe manao an'izay projet zay fa zany hoe fanajana n'ilay commune satria zadiny fa filoham-pirenena efa maire efa be ny tanàna izy fatantsara ny lanjany zany ao amin'ny conseil municipal sy ny be ny tanàna zany de noho ny fanajanany zay no ohatrany hoe isiny zao zavatra resantsika rehetrarehetra zao tsaroko nisy fotoana ny ministre Angelica hoe raha ohatra izy izy ka tsy alainareo tamatavy izy io lefaso amin'ny Fenerivo agny za aloha zany tsy olana amiko loatra le Fenerivo satria za tagny no lehibe fa kosa zany tena mba miady mafy satria fantatro tsara fa maro ireo tanora manana ny hoe avenir ngeza be ao anatina basket na volley zay ndresako teo na judo ohatra na ohatran'izany fa na ny dojo tsy ampy eto nefa ho isan'izany ao zay zavatra zay zany no tiako tsindrina amitsika dia mitodika amitsiraretrarehetra hoe aza le hoe tsy tiana ny be ny tanàna de tsy havita zavatra eto ohatra tsy tiana filoham-pirenena de tsy havita zavatra eto fa andao mba le tanoratsika le tanànatsika ny commune urbaine tena teneniko aminareo fa tsy manana vola anaovana fanatsarana ny stade io miala vetotsika de afaka mijery fa na le rindrina ne afa lasa amin'ny mampanolontsaina manokany filohany Andriamatoa Gérard inona no azo avaly ireo mpamendrifendro ny tetikasa miami
sy ireo fotodrafitrasa hafa anatin'ny vinan'ny filoham-pirenena. Ny tena zava-dehibe amin'ny fampandrosoana dia ny fahaizan'ny tanàna mamorona asa miteraka harena ho an'ny mponina ao aminy. Ka rehefa tsy misy ny tolotra izay ahafahanao misintona olona dia tsy ho azo resahanao fotsiny hoe atao inona moa ny fitaterana mankaty Toamasina, atao inona ny port, atao inona ny plazy, atao inona ireo hôtelina ireo, raha tsy misy ifam-pampandrosoana ahafahanao misintona sy mandray olona. Ka rehefa ho tanterahana ireny tetikasa lehibe ireny a, dia eritrereto fotsiny fa raha misy fianakaviana ataontsika ray alina isan-taona fotsiny, vitsy zany a no ho avy ety Toamasina ka hitondra ataontsika hoe ray tapitrisa ray milanja isam-pianakaviana dia efa ataontsika hoe 2 miliara sahady zay, ampitomboy 10, ampitomboy 100 eny sy zavatra zay. Izay dia miteraka asa ho an'ny tanànan'ny Toamasina manontolo. Tsy miresakintsika miami fa rehefa mandeha miami na ny banky na ny assurance, ny resaka solika, ny resaka telefônina resahanareo, ny resaka varotra madinika ny atsena io dia miova ho azy ary mivoatra. Zay mahivi-pampandrosoana na fametrahana reny fotodrafitrasa-ngezabe ireny, ka ny tanàna ray manontolo mihitsy no mivoatra manaraka an'izay. Ka raha tsy mahay Toamasina zany manararoatra an'izay safidin'ny filoham-pirenena zay a, dia ngamba hitantsika zava-nisy teto anatin'ny 10 taona fa mitotongana. Ary raha manakampo-po isika izay efa nitondra teto Toamasina sy izay mieritreritra ny mbola hitondra eto Toamasina dia miotanana ny filoham-pirenena, miotanana ny ben'ny tanàna amin'izao fotoana izao, satria hatramin'ny Gérald Damakaty io ireo mpivolara tsy milao. Raha misy ambom-ponao tanterao fa matoa tsy vita, misy antony tao. Ny fampandrosoana dia mila modely vaovao. Ny atao hoe emergence dia zavatra miala mahazatra resantsika. Zany hoe resahanao hoe raha misy emerge anao miteny tsotra ao anatin'ny rano dia mipoitra ny lohanao dikan'izay, mihoatra no ny hafa. Dia zay le fomba fijery hoe tiany filoham-pirenena resahana amintsika hoe tsy akeko ny toerana misy Madagasikara amin'izao fotoana izao fa amiko afaka ny mandroso ary afaka ho sangany aty amin'ny ranomasina Indiana aty Afrika ny firenena malagasy. Amarana ny fotoana isika dia misy ny hafatra atotranareo any vahoaka ny Toamasina manoloana izay resaka amin'ny fanaovantsika teo zay. Filoham-pirenena ny tena isaorana satria tsapany poumon Madagasikara tokoa Tamatavy ary manome an'izay rivotra zay izy, manome antsika chance izy zany mametraka an'ireo infrastructure rehetrarehetra. Ny anjaran'ny commune urbaine Toamasina dia manamora militsika zany manana faharetana ao anatin'ny rehetrarehetra fa itsika io dia efa andalany tena hoe andalany hoe amindeha amin'izany fandrosoana sy fiovana be zany. Ny toe-tsaina ihany koa dia mila ovana, mila tapa-kevitra tsika satria ninona ne ataon'ny commune, ninona ataon'ny filoham-pirenena ka raha tsy tsika mihitsy ny vonona dia zava-poana zany. Rano nararaka any amin'ny lamosingisa tsisy varany fo raha koa natao izy le fiteny zay. Ohatra fotsiny eny zao hoe ny tsy fanarianao fako amin'ny arabe dia efa mitovy amin'ny fanadiovana ny Tamatavy. Toe-tsaina zany mila miova ao anatintsika rehetrarehetra. Ny resaka civisme sisa fa tsy hiditra lalina amin'izay moa zany fa dia fankasitrana feno anareo nanao nyity fandarana ity ngamba ny teniko. Ny atom-pamaranana dia manentana ny vahoaka manontolo ny Toamasina hoe tsy isika naterakira indray ny olaza tsy mahay amin'ny zavatra ohatr' izao. Hitanareo ny olona n'ity tanàna ty hatrizay fanamby lehibe eto amin'ny filoham-pirenena amin'izao mila fanarotana. Todika manokana ho an'ny olona rehetra izay mieritreritra ny ho maire, rapitso, na ho chef de région, na ho filoham-pirenena ka avy ety Tamatavy sy ny karazany, na ho député ao anatin'izay. Ampio ny fitondram-panjakana, miotanana izy. Natanteraka an'ireo fampandrosoanareo satria tombontsoanao izay hitondra rapitso ny fahavitan'ireo androany. Vaoka tsy hanao fomba fijery politika diso tsika na ampipo diso toerana. Fa raha tian'ny Tamatavy ianao dia ampio ny filoham-pirenena. Dia manainga antsika rehetra eto Tamatavy satria maro ny tetikasa. Anomboka zao ilay miaraka amin'ny saorana misy terany asa vaventy. Efa mandeha ny tolotrasa fiantsoana tolotrasa mikasika ny fanatanterahana n'ilay autoroute ampitohy an'ny Tamatavy sy Antananarivo. Mba hainareo moa fa ny route nationale faharoa no voakilasy route dangereuse indrindra aty Afrika amin'ny lafiny accident. Fanadihadiana ny arahana tamin'ny japonais zany taminanao tety asa tatomina.
raha taloha vita anatin'ny 6 heures 7 heures tamatavy zao camion anankiray manao conteneur 12 heures mihoatra an'izany ary dia jereo ny avesatry ny vola lany ka mahatonga ny entana ondrantsika any velany a tsy concurrentiel intsony fa tiatoka ao antsika zany ka rehefa milaina zany autoroute zany ary ny zavatra lehibe dia izao zay rehetra manampaizana mba niaraka tamiko ka nandeha tamin'io RN2 io vahiny resahako expert ingénieur na sinoa na frantsay na zitatsika dia mahafantatra fa tsy ho zakanareo intsony tovhevitra aminay ny entretien ny route nationale 2 io fefa mila mieritreritra nareo raha 2 arivo nisan'ny camion mivezivezy eo isan'andro dia tsy mba réhabilitation na point attentsony no atao amin'ny RN2 fa le 365 km mihitsy ny mila atao vaovao ka raha nkoan'izay a mandritry ny 10 taona ny vola ho lany amin'io tsaratsara kokoa amintsika nefa manompoka n'ilay autoroute eto zay anafaingana ny fivezivezena mandray avion any Antananarivo anao dia mandeha voiture anao makaty Tamatavy adiny 3 misakafo aty miamia anao dia afaka miverina mandray avion ny ariva any Antananarivo automobile ny resahana adiny 3 ihany le autoroute satria ho latsaky ny manodididina ny 500 km eo no alavirana atao amin'izay toan'ny filopirenina amin'izany fotoan'izany ary mbola misy tetikasa marobe ho an'ny Tomasina Andriamatombo be tanàna ny tokony izaran'izany voaraikitry ny tetikasa tatombo anatin'ny plan du urbanisme directeur anareo satria mbola maro ny zavatra tokony ho atao eto raha hieritreritra tsara ny asahako teo hoe ho ray tapitrisana ny isanareo eto afaka 10 taona anoany ka raha tsy miomana dia nyzao ianao a ka fokotany oatra anakirihery sy ambolo mati reny foana no hoetitsika eto a dia eritreritra sady ny mavery ny asin'ny Tamatavy fa dia makasitraka anao rehetrarehetra manome fotoana antsika indray manaraka ifampitindinika sy tafatafaton'izao soratako eny ary ankasitrahana anao Andriamatoa Gérard Andriamanosoa mpanolotra manokana ny filohan'ny Repoblika sy Andriamatoa bentanàna commune urbaine Tomasina nantenaina Rakoton'ny Rina nanaiky vahiny ihany koa tamin'ity fandarana manokana andrasantsika androany ity ary ihany koa ireo mpanotrona amin'ity fandarana ity zany isaorana nanao lova niaina nanaiky nanoatra fandarana teto ihany koa niaraka tamin'ny tenako teto ho lafin'ny teknika mo Franck Michel sy Rivre Frasso ankasitrahana ianao ampijery ny televizionna malagasy sy ny Viva ary ny onjapeo hafa misy zay andefa nyity fandarana ity naraka an'izay fandarana zay atsika rehetra manome fotoanareo zay minaraka indray miona eto samby tsara tompoko